Ao anatin'ny fanatanterahana ny paikady RTV nana ny fametrahana tany milamina sy mandry fahalemana indrindra any amin'ireo faritra mena ny tafika malagasy. Tamin'ny taona 2014 ary dia natao indroa taona ny famezana fanofanana fototra ara-miaramila ireo tanora zazalahy manerana ny faritany enina eto Madagasikara. Natao indroa taona ny fanomezana fanofanana fototra ara-miaramila ho an'ireo tanora zazalahy tamin'ny taona 2014 manerana ny faritany miaramila enina eto Madagasikara. Izany natao dia ho fanatanterahana ny paikady anatevenana ny tafika malagasy amin'ny fametrahana tany milamina sy mandry fahalemana indrindra amin'ireo faritra mena. Raha efa navitany fiofanana ireo tanora zazalahy amin'ny kilasy 2014 sampana voalohany tamin'ny taona lasa dia anjarandreo amin'ny kilasy 2014 sampana faharoa kosa ankehitriny no namarana ny azy. Ho an'ny rezimentany tafondro mavesatra na ny RAL Université dia miaramila 10 mirahalahy no naseho teo ambany fanevana izy masivy marsa lasa teo rehefa navitany fiofanana ara-miaramila fototra nandritry ny 3 volana na ny formation élémentaire tout arme feta lanonana izay notariany colonel Trangavelo lehibe ny rezimenta. Tonga nanome voninahitra ny lanonana ny général Rakotonirina Théophile lefitra faharoa ny lehibe ny état-major général ny tafika malagasy notroin'ireo lehibe ny vondro tafika samihafa eto Andrenivohitra.